Nisy ramatoa anankiray izay tratrany masobe tsy mahita. Ramatoa iray no tratrany masobe tsy mahita teny amin'ny tsenany Andravoahangy ny alarobia lasa teo. Vokatr'izay dia very ny vola mety entina iray tapitrisa ariary raha toa ka saika hangalana entana nefa izany vola izany. Izany vaovao izany moa dia navoaka ny gazety Taratra ary izahay dia mizara ireo rehetra mandalo sy ireo rehetra misongadina. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny tena resaka izay ataontsika aloha dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova foana, azadiny ny miabone ny chaîne antsika, azadiny ihany koa ny manao j'aime ny video ary noho ny farany dia aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika izany fanaovana abonnement izany, mialoha ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ato anatin'ity video anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Antsika izy avy hatrany ire tompoko vavy sy tompoko lahy dia resaka Paolo Emilio tsy nirotsaka be ny tanàna fa lany vola izy hoy ny fanambarana izay nambarany. Lany vola tamin'ny firotsahanko fidiana depute ka tsy nirotsaka be ny tanàna intsony i Paolo Raholinarivo. Tsy manohana mpanapolitika fa manohana republika ny administratera civil eto Madagasikara. Olany angovo efa tokony hiroso amin'ny energie nucléaire isika hoy ny fanambarana izay nambarany ity Paolo Emilio ity raha ny vahiny tao amin'ny fandaharana Solanga. Ary anisan'ny nolazainy ihany koa ny hoe amidio amin'ny sinoa ireo harena ankibony tany mika ao betroka ireo satria ilaina be amin'ny famokarana panneau solaire ireny mba hidirany vola vahiny amin'izay hoy havatrafatra izay nataony nandritran' izany fivahiny anany tamin'ny Solanga izany. Mampianatra taranja maromaro eny amin'ny université Ankatso izy teny iarana ary hiraisan'ny sinady avokoa ny fanehoan-kevitra rehetra avokany. Ireo no isan'ny nambarany Raholinarivo Paolo tao amin'ny fandaharana Solanga raha ny vahiny tamin'izany fandaharana izany ny tenany. Rehefa voaresaka atsika sy voalazantsika moa ny mikasika aniny Paolo Emilio iny, ndeha resika ilaza kely ity loharanom-baovao izay navoaka ny Rakoto Alain ity. Fiara any Croisade Jesosy Manasitrana may kilany afo ilay fiara mpanao carnaval any fiangonana Croisade Jesosy Manasitrana tao Antsirabe. Ny androany moa no nitrangany izany tranga izany eo ankaikin'ny farmasia Vakinankaratra no nirehitra ity fiara ity. Tamin'ny fotoana nisehoany io firehetan'ny fiara Croisade Jesosy Manasitrana io moa dia voalaza fa mbola tsy tonga ireo mpamonjy fona aingany Jesosy namono an'ity hafo ity ary ho lazaintsika moa ny fanampim-baovao ny mikasika an'ity satria mbola andrasana ny fanampim-baovao mikasika an'ity fiara may ity. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'iny fiara may iny, ndeha resika hilazany zavatra hafa indray izay tokony ho lazaina sy ireo rehetra izay tsara ho fantatra. Ity manaraka izay ho resantsika ity moa dia resaka lozam-pifamoivoizana ary olona roa no maty vokatra izany lozam-pifamoivoizana izany. Moto nitondra olona 3 no nifandona tamin'ny 4x4 androany tany Antranokarany Ambanja. Raha araka ny loharanom-baovao dia olona 2 no maty raha toa ka manaraka fitsaboana ny anankiray. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mirary fiononana feno ho an'izay namoiny ainy mandria ampiadanana ary izay mbola manaraka ny fitsaboana kosa dia aingany ho salama soamantsara ary hahazo izany fahasalamana izany arabaina ihany koa tsy maty fo amanaina. Ny manaraka izay ho resantsika dia mbola lozam-pifamoivoizana hatrany camion nizara 3 vokatra izany accident izany. Camion iray no nizara 3 ny omaly teny amin'ny lalana miala any Moramanga izotra ho any Toamasina. Mbola tsy fantatra ny tena nahatonga ny loza hatreto fa miandry ny fanampim-baovao isika. Ity moa dia loharanom-baovao izay navoaka ny Mandresy Andriamasoandro ka dia zaraiko aminareo fa rehefa tonga ny fanampim-baovao mikasika an'ity dia mbola zaraiko ihany aminareo rehetra izay mpanaraky ny fa misy ato anatin'ity chaîne ity. Fa Colonel Faniva kosa no hiresantsika manaraka amin'ity anankiray ity. Nanome hafatra moa i Colonel Faniva sady fampahirizana no hafatra moa ity izay nomeny ity. Tiavo ny asa fa hodrodroka izay tsy mireviny azy. Izay tsy mirevy ihany no drodroka amin'ity asa ity ry rahalahy hoy Colonel Faniva. Tiavo ny asa fa maro ny maniry azy io. Maheza mankafy ny asa sy ny fiainana fa mandalo avokoa izy io ary aza misaraka amin'ny mpiara-monina ny vahoaka fa ireny ihany no hanampy anao.
Ary nandritra ity hafatrafatra sy fananarana izay nataon'ny Colonel Faneva ity dia nampitandrina ihany koa izy tandreminy fitondrantena fa tsy maintsy hiverina amin'ny fiarahamonina ihany isika aorian'ny servisy. Tena hafatra izay mafonja no nomeny Colonel Faneva ireo ekipa mpiara-miasa aminy tamin'ny io tsingeritaona nahaterahany io no nanaovany izany hafatrafatra mafonja zany ho an'ny ireo mpiara-miasa aminy. Tena marina tokoa ary tsy azo lavina sy ekena ihany koa fa tena tsisy diso izany hafatra izay nambaran'ny Colonel Faneva izany fa anjarany tsirairay no mandray sy maka izay tandrifa azy. Ninninna ny galonanao, ninninna ny farapiananao, ninninna ny fanananao vola dia tsy tokony hiala amin'ny fiarahamonina ianao satria ireny tsy maintsy ilaina foana amin'ny fiainana andavanandro eny eto amin'ny fiainana ambony tany indrindra. Ny manaraka izay ho lazaintsika ihany koa dia ity zavatra navoakany Tovokam film ity, niangaviny mba hizarana izy ity moa izy mba hanampiana ireo namana sasany. Nohon' zany dia tsy maintsy zarainay mba ho fanampiana ireo namana. Tapaka ny lalana Mariamasay Analamahitsy, tapaka ny lalana Afiany Mariamasay hatreny amin'ny FJKM Analamahitsy. Misy fametahana poteau teleferika no antony androany maraina koa ho anareo maika tonga dia mitadiava lalankafa fa tena embouteillage be ety hoy izy. Nohon' zany dia zarazarainay moa izany zavatra izany mba ho fanampiana ireo namana sasany. Fa ity firariantsoa mahafinaritra izay nataony ireo mpiaradia amin'ny Rija Etel ity no hiresantsika sy ho zaraintsika. Surprise ho an'ny Rija Etel. Fotoana maro no nanarahnay azy, tsy iza izany fa neny Rija Etel. Miasa mangina amin'ny fanampianany hafa, indrindra ireo tena sahirana sy ireo tsy salama mila fanampiana. Androany dia fetinao reneny Rija Etel ka miarahaba anao izahay mpiaradia aminao. Ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva, tohizo ny asa fanompona, razafy mandimby Rija Etel naina. Zarainay moa izany ary izahay ato anatin'ity saina ity ihany koa dia miarahaba Rija Etel amin'izao fahatratrarany tsingeritaona nahaterahany izao, ho ela velona ary mazotoa ihany koa amin'izany asa fanampiana ny mpiray tanindrazana izany. Ny hamaranantsika tanteraka ity video ity dia ity loharanom-baovao izay navoakany gazety Taratra ity. Ramatoa iray tratran'ny masobe tsy mahita, ramatoa iray no tratran'ny masobe tsy mahita teny amin'ny tsenany Andravoangy ny alarobia lasa teo. Vokatry izany dia very ny vola mitentina ray tapitrisa ariary raha toa ka saika hangalana entana anefa izany vola izany. Izany moa ny zavatra nisy teny amin'iny tsenany Andravoangy iny ny mikasika an'ilay ramatoa tratran'ny masobe tsy mahita. Zay ihany koa ny namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia mankasitraka anareo na vitanahay ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy halavainay ny resaka, hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray io.